fitiavana vady ve sa tahaka ny fitiavana manahoana ary ny fitiavan'Andriamanitra sy fankatoavana azy tahaka ny fitiavany i Absaloma ny Davida reny ve sa tahaka ny fitiavany Jodasy ny tompo izany fitiavana izany de fitiavana mbola afaka mivadika fa ny fitiavana tena tsy mivadika de tahaka ny fitiavany Jonathan any Davida. Tantaraiko aminao John. Tantara aminao zany zay eto hoe tena hoe fitiavana tena olona andovan'ny lanitra ny tantaraiko eto zany misy tantaran'ny olona sy ny vadika misy ao anatin'ny Baiboly. Olona anankiroa zany trajerentsika na anankitelo. Voalohany de Jonathan. Lahy matoan'ny Saoly i Jonathan. Ary amin'ny malahy matoan'ny Saoly azy. Raha ohatra zany ka maty i Saoly de efa ny Jonathan ny fanjakana. Zany foana matezitra ny Saoly aminy. I Davida ndray ampiny. Nefa efa nazo zao ny fanjakana satria hoe i Saoly efa lehibe raha mazaka ny Israely. Zavatra misy nefa dia raha tokony anjimby any i Davida ndray no fidin'i Jehova. Fantatra ny Jonathan na tsara fa i Davida no nifidin'i Jehova hitondra ny tany sy ny fanjakana any amin'ny tany Israely. Manahoana ary zany raha ianao zany ao anatin'izay hoe ianao zao no mpanjaka ny rainao de ianao ny anjimby azy. Ny rainao efa antitra ianao zany efa manjaka. Nefa ianao manompo an'Andriamanitra ianao de mahalala zany ianao hoe amin'ny fanompoko an'i Jehovah Andriamanitra kosa dia efa nanositra olona anankiray. De sy izy zany fa i Davida ho mpanjaka. Ahoana ny ataon'ny olona anankiray zany eo anatrehan'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Zay zany tsiko ambara John. Nefa izy zany ny tokony anjimby any rainy. Nefa i Davida no fidin'i Jehova ho mpanjaka. Davida nefa tsy niteny taminy hoe zany hoe fidin'i Jehova fa enoen'ny Jonathan fotsiny. De zao ny teneniko anao zao le tena fitiavana. Tsy nialona mihitsy i Jonathan fa nanaza ny safidin'Andriamanitra sy ny fitondrana. Nanaza ny safidin'Andriamanitra Jonathan sy ny fitondran'Andriamanitra hoe na de zaza tokony hitondra ny fanjakana Andriamanitra zay tompoiko efa nanositra olona anankiray ho mpanjaka. De i Davida zany sady tsy avako fa saingy miara-vavaka fotsiny. Andriamanitra iray, Andriamanitra zay vavavy de nanositra olona anankiray isolony toerako. Tokony ekeko ve sa sy tokony ekeko. I Davida nefa de nenjehan'ny Saoly noho ny fahalalan'ny Saoly mpanjaka. Fa i Davida sy maintsy hitondra fanjakana. Fa i Saoly te metraka ny Jonathan laha matoa no mpanjaka. I Jonathan ndray nefa tian'i Davida noho ny amin'i Jehova. Azonao tsara ve ny tsikola zay? Zava tsara mihitsy. Ya. Sy nialona misy zany i Jonathan fa nanaja ny safidin'Andriamanitra sy ny fitondrany. Lasa niraiki-po tamin'i Davida izy. Ka nilaza fa tsy vadika amin'ny Davida mihitsy ary nomeny tonga ny Davida hitafy tsara homendrika ho mpanjaka. Fitiavana zany. Zay le hoe tena fitiavana. Voalohany aloha fitiavana n'Andriamanitra atao ampony Jonathan be de be na tonga azy nijoro foana na zany ary zava-misy. Rainy. Ka nilaza Davida hoe ianao no mpanjakan'i Israely ary izao no manarakaraka anao. Fanetrenteny zany izy ary no atahoran'i Jonathan. Jehova natao. Tena zay najainy zay le tena fitiavana mahatoko hoe ajaiko ary omeko voninahitra ny olombositry Jehova noho ny fitiavako an'Andriamanitra de keko ny fitondrana. Ianao izy no mpanjakan'i Israely de zany manarakaraka anao. Ao amin'ny Samuel voalohany toko fahatelo amby fito amby folo. Rehefa maty Jonathan de nitomany sy nalahelo azy ary nisaona azy mafy. Tena navita namorokira fahasarovana azy misy aza.
I Davida tamin'izany izay voalaza ao amin'ny Samuela faharoa toko voalohany 17 ka 19. Tokony Jonatana no mpanjaka amin'ny malay matoan'ny Saoly azy. Fa nanaja ny safidin'Andriamanitra izy, nanaja ny fitondran'Andriamanitra izy, ka dia naleo ny nanaiky an'i Davida hipetraka ho mpanjaka fa izy kosa hipetraka ho prime ministre. Tena tian'i Davida. Jianio tsara hoe raha olona tsy niorona tao amin'Andriamanitra tsy nanaiky ny fitondran'Andriamanitra i Jonatana, satria i Saoly rainy efa mankala an'i Davida. Ka naiza naiza le an'i Davida dia tokony Jonatana mihitsy ny be resaka amin'ny rainy hoe Saoly mpanjaka, Davida asy izy, Davida ry fa zao. Satria tokony zay natao, satria hoe akany fitondrana io ny voso Jehova hatrany fony kely, dia io no akany fitondrany Saoly. Fitondrany rainy no alaina aloha voalohany, ary ny fitondrana sy ny lovany Jonatana koa alaina, voninahitra ny Jonatana alaina, omen'Andriamanitra azy. Fa ampanetreny tena lehibe, tena izy indray nanao viveriny aina niaroan'i Davida nafina azy tanana tsiala. Izy nanafina anazy, izy niaro azy tamin'ny rainy. Zay zany fitiavana. Fitiavana zany dia tsy mivadika amin'ny tenin'Andriamanitra ianao na morona misady ianao mahaino anahy dia tafiditra anatin'ny fagasianana hoe fivadiana tamin'Andriamanitra misy miverin-dalina dia ozy ianao hoe ka mafy loatra ilay izy. Mety izany tiany. Aoka ho fantatrao. Fa ny an'i Jonatana aza ny lovany, ny fanjakany tao anatin'izay. Fa lay fitiavana. Isika ihany koa zany dia tokony tsy hivadika amin'Andriamanitra mihitsy ary hanaja ny mpanompony izay voahositra. Faharoa jereva isika dia Petera. Nanao toriteny momba ny mofinaina Jesosy tompony ray andro. Teny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany. Izay voalaza any amin'ny Jaona toko 9:7. Dia ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany nanao fampianarana mba ny mofinaina. Lasa daholo ny mpianatra niala. Fa Petera nanontaniany tompo hoe Petera, ianao koa va mba andeha? Dia hoy Petera tamin'ny tompo, ho any amin'iza moa aho? Fa ao aminao ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Zany hoe efa fantatra ny Petera fa niala daholo ny namana, nandao azy daholo ny olona, fa Petera mbola teo ihany niaritra. Ho any amin'iza moa fa ao aminao ny ahitako fiainana mandrakizay, ao aminao ny amin'izay ny fanahiko, ka ho aiza ary za. Niaretan'ny Petera hatramin'ny fahafatesana naraka an'i Jesosy tompo. Ary tsy nisy mpianatra niara amin'ny Jesosy tompo hatramin'ny farany rasy Petera. Ka izay fivadiana sy fahatokiana zay zany an'Andriamanitra zay mila Jodasy dia jerevy ny hafarany fiainana, fa jerevy kosa ao anatin'izany hoe lay fitiavana sy fanetreny tena, lay fankatoavana an'Andriamanitra zay sika tena tsy vadika mihitsy ary tahaka vadika amin'ny tompo mihitsy zay no ampianariko tamin'ny androany Jaona dia afaka manontany anao. Ny ahafatesan'ilay olona mantsy zany amin'ilay fivadiana izay ataony mbola miaina eny foana ihany izy. Mbola miaina ihany izy. Manaona zany ny fanahin'ilay olona amin'ny fotoana izay ivadiany amin'Andriamanitra mandra-pahatonga anazy ho tonga amin'izay fotoana hoe ahafatesan'izay. Makaiza zany ilay fanahiny amin'ny fotoana iny? Raha mbola velona izy Raha mbola velona izy. Raha mbola velona zany izy ohatran'izany hoe samy manana ny tompony ny olona. Zany hoe Andriamanitra daholo nahary ny olombelona rehetra dia tiany ireo ary mikarakaraina. Omeny masoandro isan'andro, omeny risa aza marary dia izy mbola mihazona ny ihany sy hahafatesana. Ny olona amin'iny mivadika amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra safidy izy hoe raha ohatra ianao ka hivadika amiko dia misafidiana ary ianao. Dia volany koa nefa ny tsy ambadika izay efa manjaka eto amin'izao tontolo izao. Manjaka eto amin'izao tontolo izao fa na ny tompo ara ny fitahany mihitsy hoe nalainy fanahy hoe omeko anao izao tontolo izao sy ny vonany raha miankoky eo anaty treko ianao. Izy ihany koa zany dia misangana ho andriamanikafa. Maniry izy mba hiankofana sy io tompo iny. Dia zay zavatra zay nefa zany zavatra misy tompo anankiroa zany.
le ray tompo kely de le ray tompo lehibe de misafidy zany le olona ohatrany hoe mifidy candidat filoam-pirenena de ohatran'izany zany a Jesosy Kristy tompo eo ambadika manana n'ilay fiainana mandrakizay io Losifera ao ambadika manana ny elo anao zany misafidy zany ianao hoe ho aiza zany ianao am'izao fotoana izao